zay zany le fomba fijeritsika n'le hoe andro a sy ny fametrahana ny zavatra rehetra mifanaraka amin'izay. Ka mipetraka nefa ny teny eto hoe raha misy indray maloto amin'ny paty, zany hoe zavatra tsy fidiny aminy ireo de tsy afaka mihinana izy. De ny ataon'ireny olon'ireny ozy izy de zao a, miandry ny andro fa 14 ndray amin'ny volana faharoa, zany hoe ray volana katroka. De raha misy zany maloto amin'ny paty na hoe olona lasan-davitra ka tsy nahatratra n'le andro fa 14 amin'ny volana voalohany, de ray volana katroka aorianan'izy, zany hoe amin'ny andro fa 14 ihany amin'ny volana faharoa no amarana no ankalaza sy hitandrina ny paska sy hinana n'ireo zavatra izay tokony natao tamin'ny andro fa 14 amin'ny volana voalohany ireo. De ny mahatonga mametraka an'izay de zao a, hijery ary sika hoe tamin'ny andron' Jesosy Kristy a, na i Jesosy Kristy ve nankalaza natao hoe tena nitandrina an'ireo zavatra ireo a, raha ny teny zay nivakitsika sy ny mbola hitantsika eto sa tsy nankalaza na hoe tsy nitandrina io resaka itsony izy. Le tena tiako tsindrina zany de zao, tsy azon'ny olona apetraka am'izay tia nametrahana azy ny datin'ny paska, fa raha ohatra ka tsy tratra n'le 14 nisanina de ray volana katroka aorianan'iny izy tsy maintsy manao, fa tsy hoe tsy tratra n'le 14 de alohany ana toko afaka herinandro aorianan'iny na hoe afaka 2 andro aorianan'iny satria zay amin'ny malalaka, tsy zay fa Andriamanitra nametraka hoe rehefa tsy eto de ato amin'ny 14 amin'ny volana faharoa. Zay ihany fa Jesosy Kristy nefa andao jerevantsika hoe tamin'le fotoana le nazavaintsika teto hoe nandravan'le resaka paska izy de nanangana an'le hoe anazy manokana le noraisintsika hoe fanasan'ny tompo. De andro inona na hoe andro fafiry amin'ny volana no nanaovan'i Jesosy an'izany. Andao ary aloha hijery atao hoe repera isika zany na hoe marika anankiray a, ahafahantsika mamantatra hoe 14 nisanina ve sa ray volana katroka tao aorianan'iny Jesosy sy ny mpianany no nihinana lay ataony hoe paska tamin'izany fotoana zany ka nanangana n'le anazy vaovao. Avy hatrany dia filazantsara ny Jaona no ovakitsika ary. Jaona toko fa 7 de andininy 7. Jaona toko fa 7 andininy 7. Vakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, zao ny voalasany ary. Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty rova. Ary maraina koa ny andro tamin'izay, nefa ireo tsy niditra tao anaty rova fandrao ho voaloto fa efa hihinana ny paska izy. Tamin'ny fotoana inona moa no nitrango zao tantara zao hoe nentina ho any amin'ny Kaiafa izy tao anaty rova? Maraina ny andro tamin'izay fotoana izay, de ny zavatra tadidio de hoe tsy niditra tao anaty rova reo olona nitondra azy ireo fandrao voaloto izy satria nahoana efa hihinana ny paska, zany hoe mbola tsy nihinana fa efa hihinana. De aizao aiza zay fotoana efa hinanana zay ny soramandry eo ambony de hoe ninitsaran'ny Pilato any Jesosy. Tamin'ny fotoana zay nitsaran'ny Pilato any Jesosy zany mbola tsy nihinana paska ny olona rehetrarehetra, zany hoe mbola tsy tonga ny andron'ny paska na ny datin'ny paska. Profon'izany andeontsika andingana avy hatrany eo amin'ny Jaona toko fa 7. Jaona toko fa 7 ny soramandry de hoe ny nanomboana any Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa avy nitsaraina izy de nombona ka teo amin'le hoe nitsarainy Kaiafa izy de zao mbola vao maraina ny andro tamin'izay fotoana izay. Mbola vao maraina ny andro zany izy le nitsarainy nentina hoe ho tsaran'ny Pilato io tsy nitsarainy Pilato fa tsy Kaiafa le izy teo amin'ny 7 dia rehefa nombona kosa izy de andao jerevantsika hoe tsy maraina tsony fa andro inona na hoe ora fahafiry le izy. Ery amin'ny 17 sy 14. Jaona toko fa 7 andininy 13 sy 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa reny Pilato izany teny zany dia nitondra an Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny fitoerana atao hoe lampy vato fa amin'ny teny Hebreo Gabata. Ary andro fiomanana amin'ny paska ny andro tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia hoy izy tamin'ny jiosy
indro ny mpanjakanareo. Zany hoe raha vo maraina zany le hoe nentina teo amin'ny plato izy de nitsaraina, de tapaka nevitra zany a nandeha ny fitsarana nandritra n'io raha maromaro no tsarain'ny plato Jesosy. De nialanenina farany plato, fantatsika moa zay tantara zay hoe indro ny mpanjakanareo, de reo moa zany tsy nanaiky a, de hoe ombona ihany sy ny sisa vakindra tsara moa le tantara de azonareo zay rehetra zay, fa niraisitsika zany de eo am'le 140 hoe fotoana inona ary ty hoe namoahana didy hanombonan Jesosy ty. Eo amin'ny 140 de hoe andro fiomanana amin'ny Paska ny andro, zany hoe efa iomakomana hanao Paska ny olona. Zay no nahatonga azy le hoe vao maraina de hoe tsy niditra tany anaty rova fa efa hihinana, zany hoe tsy mihoatra andro maro tsao fa ny harivan'io no hiditra lay andro Paska 14 Nisanina, ny harivan'io zany. Zay ny dikan'le hoe andro fiomanana amin'ny Paska ny andro. Zany hoe ny andro fiomanana zany tsy andro roa na andro ray na andro telo ao alohan'ny Paska, fa ora vitsivitsy alohan'ny famononan'le zanak'ondro ny Paska, ora vitsivitsy alohan'ny idiran'ny alina. De nosoritany mihitsy le ora eto hoe ora faha enina. Ny ora faha enina moa zany a dia amin'ny 12 atoandro izy io. Zay zany ny fandisanan'ity ora ity amin'ny 12 ora atoandro. Dia amin'ny 12 atoandro zany natao hoe fiomanana ho amin'ny Paska, satria afaka adiny 3 sady ny 4 aorinana iny ohatra hoe maizimaizina amin'ny arivariva any ny famononan'le zanak'ondry, de iny tapakandro ariva iny zany andro fiomanana ho amin'ny Paska daholo, de raha riva no miditra le Paska. Zany hoe dikan'io zany de zao, mbola tsy 14 Nisanina no tsaraina Jesosy, ary mbola tsy 14 Nisanina no ombona teo amin'ny hazo fijaliana izy, fa ny arivan'io na ny alinan'io a zay vao ho tonga ny 14 Nisanina, de zay no natonga azy hoe mbola vao fiomanana io, fa raha riva zany vao tena tonga ny 14 Nisanina, famononan'le biby sy fihinanana an'le Paska rehetrarehetra. De ao anatin'iny olona vao mihinana ny Paska, ao anatin'io 14 Nisanina alina io, zany hoe raha toizantsika zany tantara de zao a, maty Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana, de nalevina, de ny alinan'iny nihinana Paska ny olona rehetrarehetra. Zay zany ny fandehan'io, satria ny alinan'iny zany vao nanomboka niditra lay 14 Nisanina. De andao nefa jerevantsika hoe Jesosy Kristy tsy nankalaza an'izay, tsy nitandrina zay andro zay a, satria maty raha teo izy tamin'io. Andao ary jerevantsika hoe misy repera anankiray zany a, ao amin'le Jaona 20, raha raisitsika ny soramandry eo amin'ny andinin'le 20 vakitsika, de hoe nitsaran'ny Pilato any Jesosy. De eo ambony indray a, talohan'ny hoe nitsaran'ny Pilato any Jesosy zany, de hoe ny nitsarana any Jesosy teo anatrehan'ny Anasy sy Kaiafa sy ny nandavan'ny Petera sy intelo. Zany hoe tsaraina teo amin'ny Kaiafa indray izy. Talohan'izay a, eo amin'ny andininy voalohany, Jaona 20 andininy voalohany ny soramandry, de hoe ny nankanesan'i Jesosy tao Getsemane sy ny nisamborana azy. Raha milahatra kely zany de hoe nakany Getsemane Jesosy a, de fantatsika ny vavaka izy, de tao le niova rany atsembohany, de taoriana kely zay nisamborina izy. Raha vo avy nisamborina izy, nentina tany amin'ny Kaiafa, de nitsaraina. De avy eo ndray Kaiafa nandefa azy tany amin'ny Pilato, de tany amin'ny Pilato izy le hoe vao maraina ny andro tamin'izay fotoana zay. De rehefa nitsarain'ny Pilato izy, de nombona tamin'ny hazo fijaliana, rehefa vita nandritra ny ora maromaro ny fitsarana, de nombona tamin'ny hazo fijaliana izy, efa tolatolaka ny andro tamin'izay ora fahasivy ozy vao tenin'Andriamanitra, zany hoe teo amin'ny ora fahasivy zany amin'ny 3 tolakandro anoany zay. De ohatr'izay zany le filahatra ny zavatra mitranga, tsy toizantsika intsony ny tohina aloha. De andao ary jerevantsika hoe taiza tamin'ireo no niarahan Jesosy sy ny mpianany le hoe nihinana ny Paska. Iverina any amin'le Lioka 2:20 isika, Lioka 2:20 de vakitsika eo amin'ny 17, eo amin'ny 17 dia ny soramandry zany de hoe ny niarahan Jesosy nihinana ny Paska tamin'ny mpianany. Zany hoe efa niara-nihinana ny Paska Jesosy sy ny mpianany. Talohany izy nosamborina, notsaraina, novonoina. Efa nihinana izy. De tsy vakitsika intsony le tantara fa soramandry ihany zany ndao hiazakazahantsika, de mba ho fantatsika le tantara amin'izay fotoana izay. Rehefa avy nihinana izy a, de ry amin'ny
andininy fa 7 ao amin'le Lioka toko 2 Lioka toko 2 andininy fa 7 ny soramandry dia hoe Jesosy tao Getsemane. Zany hoe talohany nakanisany tany Getsemane no niara-ny hinana ny atao hoe Paska Jesosy sy ny mpianany. Dia raha mitohy amin'izay zany ny fangaro amin'le Jaona toko 9 sy ny toko 7 aoriana izy dia mitovy ihany hoe niara-ny hinana aloha zany Jesosy sy ny mpianany dia avy eo nakany Getsemane. Rehefa tao Getsemane izy dia tany no nisamborona. Rehefa voasambotra izy dia nitsarainy Kaiafa. Rehefa voatsarany Kaiafa izy dia nentina tany amin'ny Pilato. Dia Pilato indray nitsara azy nandritra ny tapakandro maraina manontolo dia avy eo nombona tamin'ny hazo fijaliana. Dia ny tiako marihana zany dia zao izy nombona tamin'ny hazo fijaliana iny fa hitantsika tao amin'le Jaona teo hoe mbola tsy tena 14 nisanina io fa vao fiomanana. Zany hoe mbola 13 nisanina zany izy io. 13 fa mbola tsy 14. Andro fahatelo amby folo amin'ny volana voalohany lay Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Izy le nitsarain'ny Pilato raha somary averintsika indray ny tantara. Izy le notsaraina teo anatrehan'ny Kaiafa sy ny namany. Mbola andro fahatelo amby folo amin'ny volana voalohany 13 nisanina. Dia talohan'le hoe nitsarana azy izy ny samborina 13 nisanina fa mbola alinalina tamin'izay fotoana izay. Talohan'izy ny samborina tao Getsemane 13 nisanina ihany. Talohan'ny nakanisan'ny tany Getsemane hitantsika tamin'ireo soramandry vitsivitsy ny vakiana teo niara-ny hinana Jesosy sy ny mpianany. Ny dikany dia zao ny alin'ny 13 nisanina zany hoe hiditra 13 nisanina no niara-ny hinana ny Paska Jesosy sy ny mpianany. Io zany no nahafahantsika miteny avy hatrany hoe tsy nirarahiany Jesosy intsony raha zay no mora hitenenana azy le daty 14 nisanina. Tsy nirarahiny fa nataony 13 ny anazy. Ny antony dia zao anehoana eo anatrehantsika taranaka ankehitriny sy ny olona tamin'izany fotoana izany hoe tsy zava-dehibe amintsika intsony ny resaka daty ny Paska. Ary ny azy tsy ny daty ihany ravany fa hitantsika tamin'ny fampianarana farany fa le mahapaska azy mihitsy ny ravany dia nanangana ny anazy manokana izy lay ataontsika hoe fanasan'ny tompo. Dia izay ny zavatra nisy 13 nisanina Jesosy sy ny mpianany no niara-ny hinana ny Paska hitantsika tamin'ny fanazavana teo izany rehetrarehetra izany. Dia ozy izy ianao hoe ka fantany nge tsika koa mahalala fa le 14 nisanina izy tsy otsony fa efa maty dia alevina any am-pasany. Marina izay. Fa araka ny nambarako teo dia hoe tsy azo apetraka amin'izay tiana ametrahana azy ny datin'ny Paska. Fa rehefa tsy 14 nisanina dia ray volana katroka ao aorianan'iny. Ka raha toa zany mahalala tsara Jesosy Kristy hoe ho faty izy dia zao tsy ho eo intsony izy arahinana amin'ny mpianany zany Paska zany ny alina ny 14 nisanina amin'le tena fotoana tokony hinanana azy dia fantatry Jesosy nge tokony afaka ray volana tsika miara-mihinana fa tsy androany 13 nisanina. Raha tena hoe zava-dehibe zany le fankalazana Paska sy le datin'ny Paska nasehoan'i Jesosy zay zavatra izay. Tena nasehony mihitsy hoe zay no izy. Tsy afaka manao tsika 14 ny tokony atao, zato sy hoe 14 amin'ny ray volana 14 amin'ny volana faharoa indray tsika manao. Zay no tokony nataon'i Jesosy. Dia ozy indray tsika izay tsy mahafantatra loatra ny tenin'Andriamanitra hoe ka Jesosy kosa nge fa tsy ety ambonin'ny tany intsony ray volana ao aorianan'io rariny raha narosony alony anazy. Raha nieritreritra ao dia marina izay. Fa le tenin'Andriamanitra tsy azo atao amin'izay hoe tiavana azy sy araka ny hoe metimety amin'ny olona. Fa tsy maintsy manaraka izay napetraka Andriamanitra izy. Jesosy Kristy nge tsy afaka mihoatra amin'izay zavatra voasoratra nanoratana azy. Izay mihitsy ny teny hoe tsy tonga hanao ny sitrapoko aho izy fa ny sitrapony izay naniraka. Ka izy zany tsy afaka mametraka hoe zao ny tiavako an'ity, zao ny mampety an'ity, fa efa napetraka Andriamanitra ray zany raha zava-dehibe le Paska ka tokony ankalazaina rehefa tsy tratra ny 14 nisanina afaka ray volana katroka ao aorianan'iny. Fa hotsika ho le tsy mahay baiboly dia hoe izy nge fa tsy tia tany intsony kosa ka maninona moa raha nataony narosony alony anazy. Ndao aloha jerevantsika hoe tao aorianan'izay hoe ray volana katroka izay tena tsy tety ambonin'ny tany intsony tokoa ve Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly dia ny toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahatelo. Asan'ny apôstôly toko voalohany
andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary no amaka itsika ny teny manao hoe: ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay nofidiany, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorianan'ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 400 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tatsika zany hoe taorianany nahafatesany nitsanganany tamin'ny maty dia mbola tetỳ ambonin'ny tany Jesosy, mbola niara niseho tamin'ny mpianatra, niara nihinana taminy azy nandritra ny 400 andro. Fa tsy hoe maty izy dia nitsangana dia niakatra any an-danitra avy hatrany, fa mbola nandritra ny 400 andro izy taoriana zay tetỳ ambonin'ny tany foana, zany hoe mbola tetỳ an-tany izy zany tamin'ny datin'le hoe 14 na ny 14 amin'ny volana faharoa tokony ho nanolony ilay tsy vitany tamin'ny 14 Nisanina volana voalohany. Fa saingy tsy nanao an'izay Jesosy, na dia fantany ary fa mbola hiaraka amin'ny mpianatra izy ray volana teoriana, tsy nanao an'izay izy satria nahoana? Satria naseho tamintsika tsy zava-dehibe eo ale Pasika, ary tsy zavatra ara-panahy fa an'ny firenena sy ny tantaram-pirenena. Ka ny tokony ho izy zany dia ny mpitondra fanjakana any amin'ny tanin'ny Israely sy ny mpitantana ambony amin'ny tany sy ny fanjakana any amin'izany jiosy zany no tokony hametraka ny rindran-damina rehetra ho fankalazana ny Pasika, ho fahatsiarovana ny nanafan'Andriamanitra andro zareo teo amin'ny fanadevozan'ny Egiptianina. Tsy resaka ara-panahy io fa tantaram-pirenena io. Dia ny firenena amin'ny maha-firenena azy sy ny fanjakana no tokony hiditra lalina amin'izay, fa tsy ny fanjakana rehetra ary tsy ny firenena rehetra fa ny firenena jiosy sy ny fanjakana Israely ihany, satria natokana ho anazy ny Pasika. Teny farany amperitreretana antsika ary amezana zay rehetrarehetra izay ao amin'ny Galatianina dia ny toko 4. Ny Kolosianina moa matetika efa nazavaiko teto fa Galatianina toko 4 zany no vakitsika, dia ny andininy 9 ka hatrany amin'ny andininy 12. Galatianina toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12. Zao no voalazany teny ary: kanefa andininy 7 ngamba ny tsara vakitsika, ka dia tsy mpanompo intsony ianareo fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Kanefa tamin'izany fony tsy mbola nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay Andriamanitra tsy izy, fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo, nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo hotompona indray. Andro sy volana sy fotoana ary taona ny tandremanareo fatratra, matahotra ny aminareo aho, fa andreo dia nisasatra foana taminareo. Le zava-nisy teto zany dia zao: nanangana fiangonana Paoly apôstôly, tsy napiditra resaka momba ny Pasika, ny andro firavoravoana. Fa tateoriana nisy mpampianatra hafa dia nandrebirebiny sain'ireto olona mpivavaka amin'ity fiangonana ity reto hoe nareo tokony mbola hanao Pasika, mbola tokony hanao voalohambolana, mbola tokony hanao an'izao. Dia ozy Paoly araka ny teny vakitsika teo hoe: nareo ve ozy izy efa afaka dia mbola hiverina ho amin'ny abidi-pianarana zao tontolo zao indray? Dika zany dia hoe efa tokony ilozany ireny fa aza hiverenana intsony. Eny nanindry mafy Paoly ary tsy ndreko mafy aminao ihany koa hoe andro sy volana sy taona sy fotoana ve ny tandremanareo fatratra? Inona le andro? 14 Nisanina ange io, ao anatin'izay koa ny andro firavoravoana. Inona le volana? Zany resaka voaloham-bolana zany na dia tsy nazavaintsika teto ary ny fotoana, ireo fotoana rehetrarehetra nazavaintsika ireo. Dia ozy Paoly: matahotra, sasatra foana taminareo. Ka zay aloha zany no fanamafisana entina ilazana aminao hoe Paoly dia nilaza mihitsy hoe